dia faly miaravantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'izao fotoana izao. Mitoyntsika ny amin'ny aloha hevitra hoe ataonao ho iza mo Jesosy Kristy. Nambara tamintsika fa izy dia Andriamanitra. Mitovy natiora mihitsy izy sy ny ray. Dia nambara tamintsika koa hoe izy ny tompo, azy ny fahefana. Ary talohan'ny nandrany ny mpianatra ary nisan'izany niza milaza fa mitory ny filazantsara dia nilaza efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tompo izy ary sady ampaherezana antsika sady anampiana antsika amin'ireo fibanjinana ny Kristy fa azy foana ny tena fahefana faratapony. Izy foana ny tompon'ny teny farany. Aza manahy ry rahalahy, aza manahy ry anabavy, nanaiky ny Jesosy ny tompo va ianao, aza manahy ianao ny tomponao io. Izy ny tompony teny farany koa dia mifalia amin'ny fanantenana, manana fatokina azy mandrakariva. Androany retsika dia resaka ny amin'ny hoe izy no mpamonjy. Mety avy hatrany teny heneka zay ka mpamonjy ny izy malala toy ny olona rehetra fa maty eo ny azo fijaliana izy, nandatsaka ny rany sy mba ho famelan-keloka. Mety teny hoe le zatra nambaranao voalohany sy faharoa ny sarotra amiko mandray azy fa ty mpamonjy ty indray aloha mora amiko. Nefa androany dia hiteny aminao fa eo koa mbola betsaka ny manana olana ny amin'ity hoe Jesosy Kristy no mpamonjy ty. Tsy misaraka mihitsy ny fanekena azy ny mpamonjy sy ny fanekena azy ny tompo. Jesosy Kristy ny mpamonjy. Zao ny zavatra ambarako aminao fa maninona no izy no mpamonjy. Zao ny tantara hitantsika. Tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona tao amin'ny sahidina lavo izy. Dia nasian'Andriamanitra tamin'ny raha lehilahy sy vehivavy voalohany ilay sorona fanehoana hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Dia namono biby anankiray Andriamanitra, izany hoe nalatsaka izany raha ny biby dia nioditry ny biby no nampitafian'Andriamanitra andra lehilahy sy raha vehivavy anaronana an'ilay fitanjahana. Ny biby nefa tsy mahasolo olona fa ny biby ilay mivonoana dia tandindona ihany hanambara ilay tena sorona ho ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny ho avy. Dia nanambara Andriamanitra mireditra lalina ny amin'izay tsika orina kely raha sitrapon'Andriamanitra ary fifaliana ho any izarany zany arak'izay mba sombitsongony ananako dia mba zaraiko amintsika. Nalefa n'Andriamanitra ny teny fikasana tamin'ny alalan'i Abrahama izay ilay nambaran'izay rainy nino fa amin'ny alalana finoana ny teny fikasana no andovan'ny olona ny famonjena ny fiainana mandrakizay. Ary tao anatin'ny teny fikasana dia miresaka mpandova Andriamanitra ary rehefa miresaka mpandova dia miresaka taranaka. Dia nambara Andriamanitra amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra. Rehefa niresaka ny taranaka iny Andriamanitra tsy nilaza taranaka maro izy tamin'iny fa niresaka olona tokana. Ary dia nambara amin'ny Paoly apôstôly aty amin'ny epistily zany hoe nilaza olona anankiray izy dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Satria ny olombelona tsy mahafonja ny tenany, napetraka teo ambany lalàna ny olona kanefa dia fanameloana no hitany teo ambanin'ny lalàna satria tsy misy olona mahatanteraka ny lalàna. Ary na mahatanteraka ny lalàna sasatsasany aza fa diso amin'ny anankiray dia meloka amin'izy rehetra. Izay ny ambarany ten'Andriamanitra. Andriamanitra dia tanteraka. Amin'Andriamanitra na ota be araka ny fitenitsika na ota kely araka ny fitenitsika mahavery daholo zany. Fa raha tsy misy raha latsaka dia
tsy misy famelan-keloka. Tsy ny zavatra rehetra nefa natao sorona, ary zay mahatonga le misy biby madio misy biby tsy madio. Zany hoe Andriamanitra ihany no afaka mamaritra hoe ity ny manaraka ny fenitr'Andriamanitra. Mbola vao mitandindona ary dia efa napetraka Andriamanitra hoe le biby ohatr' izao no manaraka ny fenitra raha resaka sorona ho ankasitran'Andriamanitra no resana. Tsy tanysaintsika izavy ireo biby ireo, fa eo amin'ny olona tsy misy naharaka ny fenitra, satria mila olona tsy nanot'Andriamanitra, mila olona niditra tao anatin'ny tantara, ary zay no mahatonga ny hoe tonga nofo ny zanak'Andriamanitra. Nidina tety an-tany izy, ny foanana ny tena ny maha-Andriamanitra azy izy, dia naka niendriky ny nofo izy, ary dia izy mihitsy ny tonga ota. Izy ilay isorona nanaraka ny fenitra, tsisy afaka isolo ny mpanota afa-tsy olona tsy nanota, tsy nahalala ota. Zay zava-dehibe amin'ity. Faharoa dia zao, misy olona mihevitra rehefa manao ezaka izy, manao adidy izy, na mandopa-folo-karena izy, na manao asa toy izao izy, na za hiteny hoe mitory filazantsara foana ohatra, dia amin'izay mba bebe kokoa ny ankasitran'Andriamanitra no ny tsy ankasitrahany eo amin'ny fiainako, na hoe membre mafana fo amin'ny fiangonana. Za tsy miteny hoe ratsy daholo zany rehetrarehetra zany ka tsisy dikany, tsy zay hitako ambara, fa mba tsy hanita teny isika, fa tsy ampy amonjenantsika zany, tsy ampy amonjenantsika, satria nahoana ny fahotantsika dia efitra nampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny fahotantsika dia natonga atsika tsy hanana fahefana mihitsy amin'izany hoe hiditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, ary ny fahotantsika manameloka atsika zato isan-jato, fa dia very isika. Jesosy Kristy no nitondra ny fahotantsika rehetra rehetra, mbola tsy teraka akory aho, dia efa maty teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy efa nandatsaka ny rany famelana ny heloka izy, tsy ny fombafomba ataoko hitomany be ana, hitalao be ana, andohalika be, tsy zay akory havana ny mahavonjy, tsotra ny mahavonjy. Rehefa mijery ny hazo fijaliana ianao, dia zao aloha teneniko aminao, tsy ohatsony izy, fa misy afatra mpitany aminao, miteny aminao izy hoe anaka, no raisiko ho an'ny tenako ny fahotanao rehetra, netiko tao amin'ny tenako, nanomboka hatramin'ny zavoakapoko, nororana, nosatroana tsilo, natao tsinitsiny, netiko ny fahotanao sy ny vokany rehetra rehetra hatramin'ny antsipiriana. Ekenao ve zay anaka? Matoky an'izay asa nataoko zay ianao? Raha ino ny valinao? Mahazo fiainana mandrakizay ianao. Ary zay mihitsy ilay teo mandray an'i Jesosy amin'ny mahatompo azy, manaiky amin'ny mampamonjy azy azafady, manaiky azy ho tompo, mandray azy ho mpamonjy. Dia milaza aminao fa ianao le ambara hoe zay manana ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Io famonjena atolotra Jesosy ianao io, dia mahatonga anao hoe tsy very intsony ianao, tsy hivela ny fanjakan'Andriamanitra intsony ianao, tsy holoko azy intsony ianao, fa tonga zanaka malala, zanaka tiana, tonga mpandova an'Andriamanitra. Famarinana lehibe zany voasoratra ny an-danitra ny anaranao, tsy avy amin'ny asanao zany, tsy hoe satria tsara kokoa noho ny hafa ianao, na tsy dia mpanota loatra ianao, tsy miankina aminao zany, fa fahasoavana no amonjeny, fanomezana avy amin'Andriamanitra zany. Ny anjarantsika mandray amin'ny finoana. Ho tahinany ny teny
zay mba arotainany ianao sy nandray, ary indrindra ny tompo ampitombo ny fahasoavany eo aminao sy ny fahalalana any Jesosy Kristy tompo araka nambara omaly ary androany mpamonjy. Dia raina ny anarany ankalazainy mandrakizay mandrakizay amin'ny Andriamanitra azy. Amen. Misaotra antsika tompoko.